aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanan'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny vokatry ny firaisana amin'Andriamanitra mazava, ny vokatry ny firaisana amin'Andriamanitra mazava, zany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany ny 15 hatramin'ny 19. Ny vokatry ny firaisana amin'Andriamanitra mazava. Asongadin'ity epistily voalohany nosoratan'i Jaona ity ry havako malala ny toetran'Andriamanitra mazava, ny maha izy azy an'Andriamanitra amin'ny mahafahazavana azy. Misongadina eto ilay fahazavan'Andriamanitra feno fahamasinana, feno fahatanterahana, mifanohitra tanteraka amin'ny maizina, izay ambarany fa tsy misy maizina akory ao aminy. Mifanohitra amin'Andriamanitra mazava ny fiainan'ny olona mandeha amin'ny maizina, tsy manana an'Andriamanitra, feno ota, feno tsy fahamarinana, feno tsy fahamasinana, ary sady tsy hitoeran'ny Kristy no tsy hitoeran'ny teniny raha teo. Noho izany dia nipoitra ny mazava, hitondra fahazavana ho amin'ny olona rehetra, indrindra famelan-keloka ho amin'izao tontolo izao. Ny andehanan'ny olona amin'ny fahazavan'Andriamanitra mantsy no tanjon'ny soratra masina sy tanjon'Andriamanitra mba hananany ny fahazavanainy. I Jaona apôstôly izay manoratra ity epistily ity dia milaza fa efa nahita ny firaisana tamin'io mazava io, ka dia indro izy tonga vavolombelon'ny mazava, tonga vavolombelon'ny teny. Hitantsika eo amin'ny 13 manao hoe izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba hahazahoanareo firaisana aminy koa, ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy amin'ny Jesoa Kristy zanany. Efa nanandrana ifiraisana amin'ny Jesoa zanak'Andriamanitra io Jaona. Io Jesoa io ilay efa nilaza fa fahazavana izao tontolo izao. Noho izany manana tombony lehibe izay manaiky hiray aminy. Famelan-keloka sy fanadiovana maimaim-poana no atolotr'Andriamanitra ho an'izay manaiky hiray aminy, ho an'izay manaiky hiaraka handeha aminy amin'ny mazava, manaiky handray ny mazava izay atolony. Hoy voalaza eo amin'ny 17 manao hoe raha mandeha eo mazava isika tahaka azy eo mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran'ny Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Famelan-keloka azo antoka zany no vokatry n'ilay firaisana amin'ny Andriamanitra mazava, ny vokatry ny firaisana amin'ny Jesoa Kristy. Ary mbola mafisiny zany eo amin'ny 17 manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Famelan-keloka tsy misy fepetra no atolotr'Andriamanitra ho an'izay vonona hiaraka handeha aminy eo amin'ny mazava. Arak'izany ry havako malala, antso no ataon'ny tenin'Andriamanitra ho antsika hiara-handeha amin'Andriamanitra,
andeha amin'ny fahazavan'Andriamanitra, andeha araka ny didy sy ny fitsipik'Andriamanitra rehefa vakintsika ny toy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny toko faharoa, dia mitarika antsika handeha amin'ny didin'Andriamanitra fa ao no iraisantsika amin'Andriamanitra. Rehefa zany dia omen'Andriamanitra antsika fa ny vokatra zany fandehanana sy firaisana amin'izany dia famelan-keloka, famondram-po, eny fanadiovana maimaim-pony. Rehefa malalo ny tompo, aoka isika hatoky ny firaisantsika amin'Andriamanitra, tsy hatoky ny herin'ny aizina andreo tonga ho lainga sy handainga eo anatrehan'Andriamanitra isika. Fa ilay Andriamanitra tsy mba mandainga dia miazona ny teniny, miazona ny fanekeny, fa mamela heloka dia mamela heloka tokoa izy. Aza manaiky ary isika ho alokalofa ny lasantsika, aza manaiky ho alokalofa ny fahotantsika sy izay mety ho tamin'ny taona lasa rehetra, fa ny tompony efa miteny fa efa indro izy efa manao zava-baovao eo amin'ny fiainanao. Mandehana ary avoko, mandehana miaina ny fahazavan'Andriamanitra tahaka ny olona voavela heloka, mandray ny famondram-pon'Andriamanitra. Eo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, lehibe ny fifaliana ty anatinay mandre, na tsapa ny famelan-keloka nomenao tao amin'ny Jesosy Kristy ilay fahazavana zao tontolo zao. Misaotranao zay Tompo manazava ny aizinay, misaotranao zay manala anay ao anatin'ny fahotanay, mitondra anay amin'ny fahamarinana sy ny fahadiovana rehetra. Ary indray mitondra eo am-pelatananao, mitondra eo ambany fahasoavanao ireo namanay olombelona tahaka anay izay mbola fatoran'ny Satana, izay mbola fatoran'ny aizina. Tompo, mba hafao sy hampahazavao re izy ireny, mba hanana ny fahazavanaina ihany koa. Entinay ambavaka eo aminao ihany koa ireo tsy salama, indrindra Tompo ireo izay fatoran'ny aretina Covid-19 izay mampandamaka, izay tsy ahafahany mifandray aman'olona, izay manery ny fandaharam-potoana rehetra. Tompo, miasa mahery ianao, ary arovo ny mpanomponao, arovo ny olonao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay. Amen.